Napitafika ny guichet unique raha manao légalisation ianao na certification dia mihodina ataontsika hoe tsy mahalany mihoatra ny 2 minitra dia tokony ho vita zay ny famakiana taratasy no ela fa eo akaiky eo ny fandoavam-bola mandingana 2 metatra amin'ny mpanao sonia dia miverina 2 metatra eo dia averina any aminao ny taratasinao. Ny manaraka ihany koa dia ny ora fidirana miditra amin'ny fito ny commune Napitatafika dia mirava amin'ny 3 sasany. Na tsaraina ny ora fidirana satria rehefa maraina no be mpanjifa. Eo ihany koa ny éclairage public zay ato amin'ity vohitra andrefambohitra ity moa no tena nahazo ny betsaka, nahazo 20 izy tamin'ity misy ihany ny maty fa arenitsika reny zay ny tena songadina amin'ny ankapobeny 570 ny éclairage public tafapetaka tamin'ity taona ity. Ny totalin'ny éclairage public zany zao eto amin'ny commune Napitatafika 529 isa. Dia ao ihany koa ny karama. Ny karaman'ny commune Napitatafika dia voaloha daholo hatramin'ity volana ity. Ny KNAPS moa isorana ny solotena ny Ramatoa Tale Généraly fa ny commune Napitatafika koa dia nahazo fankasitrahana tamin'ny KNAPS fa anisan'ny commune mpandoa KNAPS ary tsy tapaka ny KNAPS hatramin'izao. Dia ho an'ny mpiasa rehetra ihany koa eto anivon'ny commune Napitatafika ny mpiasa raikitra dia ny karama farany ambany dia efa tomombana ary tafapetraka ny 2 hetsy ariary isam-bolana. Mikasika ny lycée public ny tenatsika no nanorina ny lycée public Napitatafika. Ao moa misy izay hitantsika atao amin'ny Fokotany Falerivo efa nialatsiny teo ny chef ZAP, ny proviseur, ny italien CEG koa tonga teo tamin'keo maraina. Zareo moa zany io lycée io dia misy milaza ihany koa hoe lycée Raparahelina. Fa ny tena marina aloha dia hoe lycée public ny tenatsika no angadina anana sy vinahitana ny lycée Napitatafika. 7 taona izao ny isan'ny mpianatra mianatra ao dia 307 ary nisan'ny efitrano amin'ny lycée Napitatafika dia 940. Isorana ihany koa ny zava-bita ihany aloha dia ny fiaraha-miasantsika amin'izay izay coopération allemande zay hitanareo angambo reto banderole orange atao amin'ny ilany reto avy amin'izay izay da sy ty le etra atao ambany ity misy fampianarana ataon'izay izay da ao anatin'le projet hoe prodesida zay isorana azy. Dia misy famatsimbola amin'izao fotoana izao mitetina 467 000 euro azon'ny commune Napitatafika sy ny commune Lakamisy Feno Rivo miaraka amina bureau d'étude anankiray ampiasaina mandritry ny 2 taona. Io projet io natao hoe FIAM. Le FIAM fanalavana azy zany dia hoe fitantanana ifotony ao anatin'ny Mangarahara. Io vola io dia nepahany ny atsasany efa tonga aty amin'ny commune ary tonga dia nivatsin'ny Union Européenne ny firenena mikambana mivatana aty amin'ny commune Napitatafika tsy mandalo ambaratonga hafa. Dia madame Dolisy ny chef de mission an'io projet FIAM io. Mbatsangany ny tananao madame chef de mission. Izy mitatana an'le sosy sotra tompo. Dia ny tetikasa vita ihany koa dia ny Braon commune mitatra ny ao ambony ary ny ato ambany lasa tsara tarehy be sady nitarina izy io. Mahazaka olona 100 mihoatra fa olona zaiky mikasika an'iny rehefa avy eo famatsimbola ny Union Européenne ihany koa zany. Dia miaraka amin'ny Union Européenne ao anatin'le projet FIAM ho atao zany ny lalana mahafaly ny be ny tanàna sy ny mpiara-miasa no milaza aminareo fa ho atao ny lalana ho atao pavé ny lalana akady tany Masonoro Avaradijoro mivoaka any Ambohimangidy ho atao pavé ary anomboka amin'ny volana oktobra 2024 zao. Dia isany koa ny bassin lavoir zay vatsin'ny Union Européenne vola. Dia ny tsenatsika io zany dia isy angara manomboka oktobra koa ny tetikasy. Dia reo latabatra ao an-tsena reo ho ahodina daholo reo. Dia ohatran'ireny tsenan'olona rehefa mba avy ny ora nanamainandro reny mba mahazo malomaloka ny mpivarotra sy ny mpividy mba anentanana antsika zany hiditra ao an-tsena mba ho fanalana tsikelikely ny mpivarotra amoron-dalana. Dia isany koa boxa 10 isa ao an-tsena ao vao atsangana vaovao. Dia ireo boxa ny panety ao an-tsena
dia hosolotsika ataotsika briky fa ho asorontsika amin'izay a le trano azo reny a fa niofany a tsy misy fiovana mihitsy. dia misy fiaraha-miasantsika ihany koa amin'ny alliance française de développement na ny AFD a isy lalakely zany a anomboka amin'ity tapany enim-bolana farany ity a mahazo lalakely tsika amin'le phase 3 4,5 km ny lalana andeha. dia eto a manao fisaorana andriamatoa filohan'ny filan-kevitra tamin'ny fiaraha-miasa satria hitanareo eto ny filan-kevitra Ampitatafika tsy mbola mba nisy 10 ny commune Ampitatafika niaraka tamin'ny filan-kevitra zay taritin'ny filohany. Asiotehaka aloha zay fa tena zava-dehibe zay. Na reto efa tsy misy tsony a ny fahasamihafana eo anivon'ny commune Ampitatafika na aviaizana tongavana teo na aviaizana tongavana teo a fa tombotsoa anankiray tanjona hipetrahana dia mifampandrosoana ny commune Ampitatafika. Isaorany era-poeran-tsaina ianareo mpanolo-tsaina amin'izany. Metsika tehaka izy tompoko. dia hiara iasa ihany koa tsika amin'ny gendarmerie zay isaorana lehibe a ny commandant de brigade a zay napafantatra ny tenany teo a. Ao ihany koa ny chef de poste ny Ampitatafika sy ny chef de poste ny Falerivo a zay efa niara niasa tamintsika indrindra tamin'ireny hoe misy dahalo 100 anafika ty Ampitatafika, misy dahalo 50 anafika ty Ampitatafika fanakorontanatsainy reny a nandrindra ny fifidianana député fa tsy misy mihitsy na tracte na anankiray any a hitan'ny commune Ampitatafika miaraka amin'ny gendarmerie miaraka amin'ny polisy a tamin'ireny a fotoana ireny. Fa na izany ary a mailo foantsika ary isaorana be da be ny fiara-miasa amin'ny gendarmerie fa tena manga ny lanitra. Toy izany ihany koa ny ao amin'ny CSB2 aloha asiana tehaka le fandripalemana satria narambady a fa mody atao hery zareo ko mangataka izay a miotsahanao sa ahoana riponina Ampitatafika ray manontolo e enina tsara angamba ny matobenitanazy zany fa ao anatin'izany asaramanitra zany rapitso a sa notain'Andriamanitra izy dia menaka avy makasitaka tompolavaka tena